Ya, omaly moa zany tsara marina fa rehefa nahazo an'le nomination zahay dia efa nanomboka tonga ny renseignement. Nahazo renseignement zay omaly tokony tamin'ny 3 teo. Rehefa azo le renseignement zany natao ny recoupement dia hita fa fantatra fa marina le izy. Misy olona zay mieritreritra hanao déstabilisation an'io fanjakana zay mijoro zany. Rehefa nataonay ny fangatahana alalana tany amin'ny madame le procureur dia nahazo alalana ara-dalàna zahay dia tokony tamin'ny 5 sasany hariva teo nanao ny perquisition. Dia rehefa natao ny perquisition isaorana an'Andriamanitra fa tratra ny vola zay mitentina 10 milliards de francs zany hoe io 10 milliards de francs io tratra tamin'ny toerana nanaovana an'ilay perquisition ary miaraka amin'ny basy anaky 5 zany hoe fusil de chasse anaky 2 sy pistolet anaky 3. Tsara ho marihana fa reo fusil de chasse anaky 2 reo dia basy mahery vaika izy roa reo. Ka amin'izao moa zany mandeha ny fanohizana ny famotorana ka tsy maintsy ampitainy amin'ny andalana eto foana inona no toyny ty fanadiadiana zay ataonay ty. Tsara ho marihana fa araka ny renseignement ampelatananay dia misy olona mikonikonina hanao fanonganam-panjakana ny daty du 15 au 28 novembre ho avy zao. Ka zay natonga anay nanao renseignement amin'ny fomba faran'izay malaky sy enjana ka io nazahoana an'ireo vola be dia be reo sy nazahoana ny basy zay mahery vaika. Azo fantarina ve le toerana nanaovana le perquisition, firy ny olona ahina na hoe voaroroy tamin'izao raha zao? Ny toerana nanaovana perquisition alongany mbola tazominay tsy ambaratelo loatra amin'ny androany satria mbola mitohy ny fanadiadiana sy ny famotorana fa hoeninareo miandalana eo ihany mitohin'izay zavatra rehetrarehetra miseho zay. Zahay eto dia miangavy ary mangataka ny olom-pirenena rehetra hanome vaovao ahafahana miasa zany fa manome toky zay zato isan-jato fa ny vaovao zay omenareo dia hotazominay tsy ambaratelo ary tsisy mahafantatra afa-tsy zahay omenareo azy ihany. Misaotra tompoko.